Iantsy voakatra amikanjany 13 rampitso hono ireo mpanao politika matahotra fifidianana sy efa naloam-bahoaka hametraka ty lazaina ho fanorenana Ifotony. Ny sasany tamin'izy ireo moa raha mba sendra niatrika fitsaram-bahoaka tamin'ny alalan'ny fifidianana, aotra faingo ny vokatra azo. Sanatria tsy ny fanorenana Ifotony no malikiliky, fa ilay fomba fanaovana politika itadiavana teteza mita lava reny indray, izarazarana seza sy tombotsoa no maharikoriko amin'ity indray mitoraka ity. Ilay tena fanorenana Ifotony dia ilay asa tsy maintsy ho totosaina izay filoham-pirenena ho avy eo aorian'ny fifidianana ho totosaina amin'ny fahafitony volana Novambra ho avy izao. Ekena, samy manana amin'ny fanorenana Ifotony tokoa, fa raha mahasahy miatrika vahoaka, inona ny tsy tondrana anaty programa sy vinam-piarahamonina ilay fanorenana Ifotony ka andresena lahatra amin'ny vahoaka amin'ny propaganda afaka andro vitsivitsy. Ka rehefa tiam-bahoaka io fanorenana Ifotony io sy ilay olitra manolotra azy dia ho fidiny amin'ny fifidianana filoham-pirenena ho avy izao. Ny zava-misy, efa miroso amin'ny fanatanterahana fifidianana amin'ny Prime Ministre Tsay Christian, efa mitady vahaolana ihany koa amin'ny fitakian'ireo syndikalista, dia izao miezaka mitondra afo izao ireo mpanao politika tsy masahy misedra fifidianana. Raha tsy matahotra fifidianana izy ireo, tsy tokony anaiko ataon'ny sasany fitaovana politika anakorotana fifidianana toy izao, hoy ny mpanara-baovao. Ny ankamaroan'ny vahoaka tsy hanaingo intsony izany tetika sy kajikajy idirana indray amina teteza mita lavabe izany, ifampizaran'ny mpanao politika seza sy tombotsoa manokana. No mamaika ny vahoaka hiatrika fifidianana hanilihana ireo mpitondra efa voaporofo ny tsy fahombiazana nandritra izay 4 taona mahery izay.